ho aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana no manafaka ny fahalementsika. Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana no manafaka amin'ny fahalementsika. Korintiana 2:17 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 4 no anazavany apôstôly Paoly ny maha-apôstôly azy izay jentilisa fahiny fa nosaronan'i Kristy tamin'ny nanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana. Ity Korintiana 2:17 ity izay mofinainantsika anio dia nentin'ny apôstôly Paoly nanazavana nandresena lahatra ny fiangonana tany Korinto fa mba apôstôly ihany koa izy ary tsy niankina tamin'ny lasany fa iny dia mpanenjika izay tsy izy fa iny dia efa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra izy, fa ny maha-apôstôly azy dia miankina indrindra amin'ny fanafahany Kristy lay voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. I Kristy lay voaombo tamin'ny hazo fijaliana no manarona ny fahotana maro. Kristy lay voaombo tamin'ny hazo fijaliana no manafaka izay rehetra mety ambara sy heverin'ny olona ho fahalemena. Kristy lay voaombo tamin'ny hazo fijaliana no nifanena tamin'ny apôstôly Paoly raha ho any amin'ny lalana ho any Damaskosy, lay nanenjika fahiny iny efa nifanena tamin'ny Kristy lay voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Arak'izany, lay nanomboana ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana dia manarona ny fahotan'ny mpino. Ny fanomboana ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana dia manarona sy manaisitra ny mpino ao anatin'ny fahalemena. Indraindray isika riavako alay-panahy, indraindray isika alay-panahy toa hitsaratsara fahatany ny mpanompon'Andriamanitra, toa alay-panahy hitsara ivelany fotsiny ny mpanompon'Andriamanitra ka adinitsika fa Kristy voaombo tamin'ny hazo fijaliana no efa nanafaka sy nanaisitra ny fahotana sy ny fahalemena rehetra tao amin'ny mpino. Zava-dehibe indrindra zany amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra lay fifanenan'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny Kristy, lay Kristy voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Izany fifanenana izany no manaisitra ny vesatry ny fahotana rehetra ao anatin'ny izay nofidian'Andriamanitra, ao anatin'izay nantsoan'Andriamanitra. Arak'izany, na iza natsoiny Kristy dia efa noafahany Kristy, ary ny nanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana no antoka ho an'ny mpino manambara sy milaza izany fanafahana sy fanavotana lehibe izany. Azo ambara arak'izany fa tsara antoka manana ny vonona ny mpanompon'Andriamanitra, manana ny Kristy izay nivesatra ny fahalemena, ny fahotana teo amin'ny hazo fijaliana. Niezaka nanazava imbetsaka ny apôstôly Paoly, eto dia tenena fa intelo no nandeha nakany Korinto izy nanazava ny maha-apôstôly azy, ary eto ho fehan'ny izany rehetra zany dia azavaina fa ao amin'ny Kristy no tena hatakarana sy anazavana ny maha-apôstôly marina, ny mpanompon'Andriamanitra. Isika koa jerentsika amin'ny maso amin'ny fanavotan'i Kristy, ny mpanompon'Andriamanitra, fa tsy jerena amin'ny maha-olombelona, tsy jerena tamin'ny tantarany, tsy jerena amin'ny lasany, tsy jerena tamin'ny fahininy, fa jerena tamin'ny fanavotana izay efa nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Dia ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra ho amintsika kosa
Izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka isika. Rainay masina sy tsara indrindro, misaotra sy mideranao zay noho ny amin'ny Kristy izay nanafaka anay, Kristy izay nitondra ny vesatry ny fahotanay teo amin'ny hazo fijaliana. Avitra lehibe ho an'izao tontolo zao ny fanolora-tena nataony teo amin'ny hazo fijaliana, anananay fanavotana raha teo miantoka tsy ny amin'ny lasanay ihany fa hatramin'ny ho avy aza dia vonony ianao Kristy hitondra fanavotana ho anay. Eto zay dia mivavaka manokana ho an'ireo rehetra nantsoinao tamin'ny anaranao, ireo manana andraikitra rehetra ao amin'ny fiangonanao, izay nofidinao anana andraikitra amin'ny anaranao, tafio ny herinao hatotosa ny adidy sy andraikitra izay nankininao taminy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy, nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.